Zay ny amin'ny vaovao politika fananao fitokonana fanerana androany mpiasan'ny tafita ka tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina no nanatanteran'izy ireo izany. Ny antony fitokonana dia ny tsimbolana azon'izy ireo ny mpiasa ny karama volana aogositra sy ny tsimbola ny voan'ny volanjaza roa taona. Jemimara Daniela sy Mami Rasoanaivo mitatitra ny vaovao. Nanatanteraka fitokonana fanerana io maraina io ireo mpiasan'ny tafita na ny tainaina ho an'ny fanatanjahantena sy tsinjovana ny tanora tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Karama volana aogositra mbola tsy voaray 12 andro aorian'ny fehim-potoana tokony andoavana azy sy ny volanjaza 2 taona tsy voaloha no nampitokona ireto mpiasa ireto. Trésor avoiny volanay karama sy volanjaza io no ny baribary nanolona ny vavahadin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena io maraina io. Mangataka ny amoahana ny karamany araka izany ireo mpiasa satria mahatsiaro tena ho sahirana ao anatin'izao fanomanana ny fidiran'ny mpianatra izao. Fotoana zao ny fampidirantsika ny mpianatra dia natao hoe ny andavanandro mpiananao sy ny kafonao sy ny frianao sekotra ny mpiasa tsy tenenina hoe mivoatrano fantatsika ngamba hoe inona ny ilaitsika ny mpianatsika dia nanapa-kevitra zany ny mpiasa hoe manao zao fihetsika zao mifanerana ny ray aman-drenay zay mitantana nyty orinasa tafita ty fa mahatsiaro sekotra le mpiasa manao zay hoe tsy fandraisana karama ny vanim-potoana manahirana tahaka zao zay zany asehonaeto mametra ny ray aman-drenay mitantana tony tafita mba tsy afa tena sarotra le noho ny fiovan'ny lalàna sy ny teti-bolam-panjakana na sy mpantsina no niteraka izao fahatarany ny fandoavana ny karaman'ny mpiasa izao raha ny vaovao voaray. Ministera efatra no voakasika amin'ny famahana ity olana ity dia ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, ny ministeran'ny kolotsaina, ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny ministeran'ny teti-bola sy ny fitantanam-bola. Tonga ny aona ireo mpiasan'ny tafita tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena, ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Taorian'ny fihaonana dia hiezaka ny amoaka faran'izay aingana ny karaman'ireo mpiasa ny fanjakana. Marina fa manerana ny nosy dia miisa maherin'ny 200 ireo mpiasan'ny tafita izay misahana manokana amin'ny fanohanana ny mpanao fanatanjahantena malagasy na ara-pitaovana na ara-bola. Mitantana ny foto-drafitr'asa maro tahaka ny eto Mahamasina sy ireo zimnazy maro manerana ny nosy ihany koa ny tafita. Ny maraina teo tsy afaka nanatanteraka ny fanomanana ny fivoahan'ny mpianany izay atao rampitso ny sekoly ambony tsy miankina iray izay anao izany ao amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina.